Alan'ny talata 12 Novambra 2024 manolotra ny ara-bomba ampiraritso tompoko lasy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra ihany koa anaraka ny fampalalana vaovao hatramin'ny farany miarabanao ihany koa Gracia Andre Tsitoerina. Miarabanao Mikarandriambolaza miarabantsika ny tokantrano koa manaraka ny fampalalana vaovao amin'izao alina izao. Mendratsika zao ny tapany voalohany amin'ireo lohatenim-baovao niditra tamin'ny fitokonana fobe ny mpiasan'ny jirama tamin'ity androany talata 12 Novambra ity tsy nahafa-po ny fionana ny tanterana ny sabotsy lasa teo no sady natao ampitaka ho ny sendikan'ny mpiasan'ny jirama androany. Tsy azo ekena ny fandrahonana nataon'ny mpiasan'ny jirama napaka ny jiro sy rano rahampitso ao anatin'ny fitokonana nataon'izy ireo ho ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa lalainy Razafindralamba mananjo tanteraka ny sendika hanao ny tolony saingy tsy tokony hikitika ny zo fototry ny mpanjifa isitraka jiro sy rano zany. Kosika dia hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ireo lohatenim-baovao. Niakatra fitsarana androany ilay raharaha fitorinana napetraka ny tompon'andraikitry ny filaminana teo anivony anteny Mirandoolona any Babarakotoarisoa sy Clément Sarary Niriny. Tsy toa nanatrika ny fitsarana androany nefa nipitora ny fanazavana. Natsahatra ny fitsarana noho izany ny fanenjehana ny Babarakotoarisoa sy Clément Sarary Niriny amin'ny tiraraha ity noho ny tsy fahafenoan'ny fepetra ahafahana manenjika azy ireo. 10 Oktobra lasa teo no efa nivoaka daholo ireo olona polo ny voaroaroy tamin'ilay raharaha fampidirana zava-mahadomely na kokaina tao Nosy Be izay nahitana mpitandro ny filaminana sy olon-tsotra raha ny fanazavana voaray. Amin'izao anefa mbola misy olona roa hafa mbola voatazana any Amponja eny Tanora tafiditra tamin'ny tiraraha ity tsy nisitraka io fampitsorana io hoy ny fianakavian'izy ireo. Hitravetrany amin'ny antsipriam-baovao itsika niditra tamin'ny fitokonana fobe ny mpiasan'ny jirama tamin'ny ity androany talata 12 Novambra ity. Tsy nahafa-po ny fionana ny tanterana ny sabotsy lasa teo no sady natao ampitako ny sendika ny mpiasan'ny jirama androany ny fialan'ny talay jeneralin'ny jirama sy ny fandravan'ilay sata vaovao no hany fepetra-tokana apetona ny fitokonana ho tadiavin'ireo mpiasan'ny talay jeneralin'ny jirama ary ho aterin'izy ireo eny Ivato rahampitso rehefa tsy misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny fitondrana ho hiatrany ny sendika. Laza ihany koa izy ireo fa miankina amin'ny fandavantenan'ny mpitondra ny fanesorana ny talay jeneraly fa tsy miankina amin'ny banky iraisam-pirenena araka ny resaka ny fanaovan'ny sendika sy ny solotenina ny banky iraisam-pirenena araka ny tatitra nataon'izy ireo androandry. Mamitino Andrembololona sy Omekarana Efitsana. Efa nisy ny fionana teo ministera ny angovo ny mpitantana eo anivony jiramary ny sendika ny sabotsy lasa teo hoy ny sendika androany. Natao ampitaka io fionana io ary tsy nisy na inona na inona tapaka nandritra izany. Tsy nahafa-po ho hiatra ny sendika ny fionana ka antony risoana tamin'ny fitokonana fobe nanomboka androany. Io dia vokatry ny fahatapahana ny fifampiresahana zany eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpiasan'ny jirama. Tamin'ny herin'ny omaly zany no niaona tamin'ny filoham-panjakana zay dia izy no miteny hoe omeo herinandro aho amin'ny pitsopitsony amin'ny fanesorana ny Ronvesos izy satria misy pitsopitsony tsy maintsy diniany ary tamin'ny Banque Mondiale fa omeo herinandro aho fa rehefa tsy afa-po ianareo dia miverina ny tokony ka tsy afa-po zany ny mpiasan'ny jirama ny amin'ny fanesorana ny Ron sy ny fandravana ilay statut vaovao izay nataony fitondrana teo aloha. Efa nisy ihany koa ny fionana ny sendika tamin'ny solotenan'ny banky iraisam-pirenena raha nitatra ataon'izy ireo androany. Nilaza mazava ny banky iraisam-pirenena fa tsy sakana amin'ny fanohanana ny jirama ny fanesorana ny talay jeneraly miankina amin'ny fandavatena ny mpitondra izany hoy ny sendika. Ny resaka alefan'izareo foana dia Banque Mondiale. Hoe any Banque Mondiale tsy manaiky nefa tany amin'ny Banque Mondiale izay niaona nandritra ny adiny enina fa ny tenin'ny Banque Mondiale fa ny olona ty remplaçable izy azo soloina ny olombelona fa io izy miankina amin'ny fitondram-panjakana mitovy amin'izay ilay statut ty ozy izy statut meny fitondrananay ity no iasanay fa rehefa tokony andraba izy izay manaraka fotsiny fa izay partenaire ny fitondram-panjakana aminay zany volonté-ny mpitondra sisa no andrasana. Iamafy ny etsika rahampitso hiatra ny sendika ny fialany talay jeneraly sy ny fandravana ny sata vaovao no antony ampitsahatra ny etsika. Ny ato anatiny aloha mazava ho azy satria mampiasa hery zareo misy fakana sary any misy fandefandefasana ICS ny etsetra any rehefa mampiasa hery nareo mpitantana izay koa tsy maintsy ampiseho ny herinay fa tsisy mifampatahotra eto fa hiantso ny vahoaka izay rahampitso
raha mpitso miantso ny voaka malagasy zay anampy anay eto Soanieranina amoaka tomobily zay rapitso hitetiny jirama rehetra fa tsy maintsy roana rapitso rona rehefa tsy andray fanapahakevitra tsy miditra amin'ny conseil de gouvernement androany io nilazatra ny sendika fa miato tanteraka ny asa rehetra ataon'ny jirama anatin'izao fitokonana vaobe izao. eo amin'izay lafim-baovao izay ihany tsy azo ekena ny fandrahonana nataon'ny mpiasan'ny jirama anapaka ny jiro sy rano rahampitso ao anatin'ny fitokonana nataon'izy ireo hono mpiaron'ny zon'ny mpanjifa lalaina raha zavin-dralambo. Maranjo tanteraka ny sendika no nitolo ny saingy tsy tokony hikitika ny zo fototry ny mpanjifa isitraka jiro sy rano izany miantso ireo mpitarika sendika tsy hanao fihetsika tahaka izany ny mpiaro ny zo ny mpanjifa Sibylandre Manzava no mitatra antsika ny andindiny izay. Tsy ireo mpiasa rehetra no manana ny eritreritra anapaka ny jiro sy ny rano rahampitso ka tsy azo ekena ny anaovana fandrahonana ny mpanjifa tahaka izany ho ny mpiaro ny zo ny mpanjifa androany miantso ny mpitarika hetsika sasany ho tonga saina izy ireo. Menasa amina mpanjifa ohatr'izay dia tsy azo ekena mihitsy satria asa tia fa service public aloha voalohany indrindra ny orinasa jirama fa roa manaraka an'izay ny orinasa jirama tsy misy tsy afaka miotana raha tsy eo ny mpanjifa donc fiany zany tsy azo ekena mihitsy ny fitenena menapona ohatran'ireny ka ny hoe handehanao menasa amin'ny fitakiana sindikaly ataon'ireo mpiasan'ny jirama ireo zany mihitsy manantena fa tsy izy rehetra no manana fotopisaina ohatr'izay fa saingy kosa eto dia mbola mitarika ny sainy ny filoha syndicat satsatsasany satria ao amin'ny orinasan'ny jirama io misy maromaro moa ny filohana syndicat ka ho atsika izay nanana heritreritra nanao an'izay dia efa hatramoniny izay satria lasa miteraka fampiritanana eto amin'ny tany sy ny firenena. Mikasika ny fitakiana ireo mpiasan'ny jirama kosa indrindra fa ny fialany tale jeneraly dia ny fampiresahana amin'ny nametraka azy teo no tokony atao miatrany ny mpiaro ny zo ny mpanjifa. Raha iny IDG dia mazava ho azy fa élément ny FMI Banque mondiale ka ohatra kosa ny hoe fampiresah ianareo any amin'ny FMI Banque mondiale fa azan'ny orinasa natao takalo na ny mpanjifa no atao menasy fa ny syndicat anareo tazomy ary tazomy hatramin'ny farany zay fa soanareo any mitaky an'izay. Fa araka ny fanatsidika tao anatin'ny lohateny vaovao teo dia niakatra fitsarana androany ilay raharaha fitorinana napetraka ny tompona andraikitra ny filaminana teo anivon'ny anteny Merandolona ny Baba Rakotoarsoa sy Clémence Rarnirina. Fidirana tamin'ny fahatramena sy vorivoriana tsy ara-dalàna teny amin'ny braony anteny Merandolona no vesatra nanenjehana ireo mpanolontsaina ny commune ireo ho ny mpisolo vava azy ireo tsy tonga nanatrika ny fitsarana androany nefa ny mpitory raha ny fanazavana ratsahatra ny fitsarana noho izany ny fanenjehana ny Baba Rakotoarsoa sy Clémence Rarnirina amin'ity raharaha ity noho ny tsy fafenon'ny fepetra ahafahana manenjika azy ireo. Nilaza kosa i Baba Rakotoarsoa fa efa nametraka fitoriana amin'ny X izy ireo noho ny fisamborana tamin'ny fomba feno herisetra azy ireo teny amin'ny braony commune teny Analakely ny 7 septambra lasa teo. Mamitena Andrembolona sy Omekarana Efitsona. Vao maraina dia efa niatrana teteanosy Baba Rakotoarsoa sy Clémence Rarnirina ary ireo mpanohana azy ireo hiatrika ny fitsarana. Ny 3 septambra lasa teo no tokony hanatanterana ny fitsarana saingy nahimitra tamin'ity talata 12 novambra ity izany. Tsy tonga ny mpitorina andritra ny fitsarana androany. Nahitana ny rariny sy ny intsiny ary ny fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy. Ny fitsarana nandeha androany no mpisolo vava azy ireo. Ny fampanaovana mihitsy no nangataka ny ampisaharana ny fanenjehana azy mianada ireto. Fitsarana ny zareo mianadareo ny fanenjehana izay nanenjehana anazy tsy hoe afaka azo document rehefa nandeha ny fitsarana dia tsy mikotra moa ny mpitory izay nolazaina fa directeur de sécurité amin'ny institution ami amin'ny Sénat zany tsy mikotra moa ny mpitory fa ny raharaha dia efa afaka mitsarana satria efa sy te ara-dalàna na hoe voantso ara-pitsarana avokoa ny rehetra ao anatin'ny raharaha io. Hitantsika ny rariny sy nisiny ary tena nandeha araka fanajana lalàna tokoa satria aty amin'ny ajeloka isika dia ilay fanajana lalàna hoe application stricte ny code pénal na izay lalàna fanenjehana eo zany no atao amin'ny fanenjehana ny olona anankiray. Ny fampanoavana izay mafisy hoe maître de poursuite na hoe tompony fanenjehana
dia nangataka izy ny anatsarana ny fanenjehana zareo menada satria izareo izay tokony fanenjehana dia mahita fa tsy misy akory tokony anenjehana zareo ireo ary ny mpisaraka moakadidy moa zany taoarinan'ny débat dia namoaka didy teo ny eo ihany nanatsahatra ny fanenjehana zareo menadareo. Nanamafy ireo mpanolo-tsaina kominaly amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra reto fa tsy misy tsindrina ataon'izy ireo tao anatin'ny tsirairay ity. Efa hita ranambaran'izy ireo fa efa misy ny fiovana eny anivon'ny rafi-pitsaranana. Ilaza kosa ny fibabara Kotarsoa fa efa nametraka fitoriana noho ny herisetra natao azy ireo ny 7 septambra lasa teo. Izay tokoa dia nametraka fitoriana plainte contre X izy io tamin'ireo zay nisambotra anay tsy ara-drariny tao anatin'ny herisetra sy feno abidiana arrestation arbitraire arrestation musclée ny ampitson'ny 7 septambra zany hoe zoma 7 septambra rehefa nivoaka teo amin'ny toeram-piasana teo amin'ny commune urbaine Antananarivo. Io fitoriana io dia efa napetraka ato amin'ny tribunal ato ihany dia miandry mitoyana izahay. Nilaza koa sy Clémence Rary Nirina fa impolo tamin'ny tirara ny toriany antenimierandolona azy ireo ity no niakatra fitsarana ny tena no ny fiadiana ny tombotsoan'ny madinika. Famirongatra ny halatra tany amin'ny alalan'ny fanaovana antotantaratasy osika ny afitsika ireo mpaniry ary ny mpiasan'ny sampandrarany fananatany manokolokolo eny Avaradrano hoy ireo tanora eny amin'ny komina Alasora. Ny antsirom-pona niara-ny alatra tany ireo sefokotany ao amin'ny distrika Navaradrano ny komina Alasora izy ireo. Ilaza ny olana iaina ny tonga teny toerana mihitsy androany ny solotena avy amin'ny ministera ny fananatany notarian'ny tale jeneraly ny sampandrara fananatany mangataka amin'ny bentanana na Alasora anokatra birao handraisana ny fitaraina ny ireo pona niara-ny alatra tany ihany koa ireo tanora Anjakandriamahery no mitarika ny andinindin'izay. Mirongatra ny alatra tany amin'ny alalan'ny fanaovana antotantaratasy osoka eny Avaradrano tato anatin'ny taona vitsy izao hoy ireo tanora ao amin'ny komina Alasora. Antony karakaran'izy ireo fionana amin'ireo olona rehetra manana olana amin'ny tany dia ny antoerana androany. Tonga nizara ny olana iainana araka izany ireo tompon'ny tany. Isany nampirongatra ny alatra tany ny fisian'ireo mpanery izay miasa ho an'ireo karana sy mpangalatra tany. Mahakasika ny resaka alatany sy ny fangorona tany ataon'ireo olon-jovany ny taninay satria maro dia maro tokoa tsy vitany ao amin'ny domaine ihany fa maro ireo tambazotra hatrany anivon'ny fitsarana mikajy ny fananatany makany anivon'ny kominy makany anivon'ny sampandrarany domaine misy amin'ireo vitsivitsy ny sefopokotany izay ray tendron'ireo ary indrindra ireo mpanera zay tena raha mijeritsika ao amin'io io domaine Navaradrano dia mpanera daholo ny 90% ny olona zay mijoro eo raha mandalo eo nareo ary ohatran'ireny izy ireny mihitsy ny directeur fiasan'ny domaine. Ny zavatra mampalahelo anay tokoa dia zao raha manana juridika zay naka juridika zoro zay tamin'ity taona ity amin'ny heritaony iny juridika iny dia efa lazaina fa boky rovotra dia miteny zareo hoe mba hanavao an'ity zany zay ny zavatra ataon'zareo tompoko dia zao tena marary satria ny juridika anankiray na manana kadasitra ianao na manana le arsiva tamin'ny heritaona dia teo tapitrisa misandany manome ilay juridika ary ny juridika zoro anankiray amin'izao fotoana izao dia sandaina eninalina mivoaka androany dia androany. Dia vetato vera tranorazana zany zao eny amin'ny akademia dia eto zany dia tena milaza sy eto Alasora no nanaovana le acte de vente nefa ny eto Alasora misy an'ilay tany fa tany komina hafa ivelana Antananarivo dia misy nefa eto amin'ny komina Alasora no mipotra le olana dia zao lasa vitan'ilay olona misoratra mihitsy ary mivoaka tana ao amin'ny domaine efa nanao opposition ihany zany zay tao amin'ny domaine nefa mbola magata fa mbola tafavoaka ihany le domaine le taratasin'ilay tany misoratra amin'ilay olona dia eto misy député nalaza be teo aloha tena nalaza hoe miaro ny zon'ny olona very tany nefa izy mihitsy lasa naka an'ilay tany zany ao ambadika ilay olona mpangalatra. Tanjon'ireo tanora ny karakara ny fionana ny anatsarana ny zavatra raha fananantany sy ny fandrevisana tany ao Avaradrano. Eo ihany koa ny amerenana ny tany ny vahoaka misoratra ara-dalàna nefa lasa ny mpanambola.
angatan'izy ireo ihany koa ny anaofananareo mpanera izay ambadiky ny teratany karana maka ny taniny. Kina eto amin'ny takina tanora eto Alasora zao amin'izao fotoana zao dia misy zavatra roa lehibe dia ny fanatsarana eo amin'ny service des domaines sy ny service topographique. Faharoa manaraka an'izay dia ny mba hamerenana ara-dalàna ireo tanin'ny olona izay manana pirofo, manana taratasy fa hoe tompony dia mila jerena manokana izay mba hiverenany tany ho aminazy ireo. Tonga tena toerana ny ainy fitarainan'ny mponina ny Italie Generalina sabatra raha fananantany ary nilaza fa hijery akaiky ny olana sitrainy ny tompon'ny tany. Mpiasam-bahoaka ny mpiasan'ny fananantany sy fanavisa-tany tsy mpanjaka kely sanatria izay raha ny teo anivon'ny fitantanana ny ministera sy ny direction générale na service foncier hatramin'izay ray taona latsaka ny tondrana izay dia efa mivoya miezaka mitondra ny fanavaozana ny fanatsarana indrindrindrindra ny resaka fitondran-tena, ny resaka ady kolokolo eo anivon'ny sapanara rehetrarehetra ary tsy azo ekeny izany raha mbola mitohy amin'izao andro ny fanavaozana izao indrindraindrindra. No mafisy ny Italie Generalina sabatra raha fananantany fa efa manomboka ny fanadiovana sy ny fametrahana fangaraharaha eny anivon'ny sabatra raha ny fananantany ary mitohy amin'izao fanavaozana tanterahana eto amin'ny firenena izao. Tsy mbola voafaritra ny daty anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena atao aoriana didina voaka ny fitsarana avy no manlala-panorenana amin'ny fahafahana mampiembotra izany raha nambaran'ny filohan'ny Seny androany. Hodinina mandritra ny fikonan-doham-pirenena izay efa andalam-pikarakarana ny famaritana ny daty hanaovana ny fifidianana filoham-pirenena ary akana ny hevitry ny ACC aorian'izay raha ny fanazavana no entin'ny filohan'ny Seny androany mbola miato ihany koa ny fifidianana loholona ary anisan'ny edina hevitra anatin'ny fikonan-doham-pirenena namafy ny filohan'ny Seny akoatra izay fa vonona ity avoamera-pirenena ity hiary asa amin'izay rafitra apetraka hiara hitatana aminy ny fifidianana fitsapakevim-bahoaka ho tanterahana manaraka eo raha toka isy ny fametrahana izany. Antra Lalarisoa, Marcela Randriambavonjy. Sambola tsy voafaritra ny fotoana natanterana ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana loholona izay efa lany fepo-tom-piasana tsy ho ela raha nambaran'ny filohan'ny Seny androany na izany aza tafiditra anatin'ny lohahevitra hiadian-kevitra mandritra fikonan-doham-pirenena izay efa andalam-pikarakarana amin'izao ireo fifidianana roa ireo. Daty anaovana ny fifidianana ny filohan'ny Repoblika dia mbola tsy voafaritra araka ny fantatrasika moa zany dia isy ny fikonan-doham-pirenena izay karakaraina amin'izao fotoana izao dia amin'izany fikonan-doha zany dia tsy maintsy isy ny ady hevitra mahakasika ny resaka daty. Ny fifidianana loholona moa zany dia mbola miato araka ny efa fantatra asika iny raha ny vinavina tamin'ny voalohany dia tamin'ny faraika amin'ny folon'ny volana desambra dia teo moa zany no nitoetra raha misy eto amin'ny firenena zany dia mbola tsisy daty mino aho fa mety ny fikonan-doham-pirenena daholo no hamakitra n'izany zavatra zany. Namafisy ny filohan'ny Seny ihany fa tsy manana olana ary vonona hiara-iasa amin'izay rehetra apetraka hikarakara ny fifidianana fitsapakevim-bahoaka manaraka eo ity voamera-pirenena misana ny fifidianana ity. Amin'ny lalàna mifeny Seny eo amin'ny 5/7/20 ny lalàna 2015-020 dia misy ihany koa rafitra izay azo apetraka raha ohatra ka misy ny fanomanana ny fifidianana na io fisapahakevim-bahoaka dia ho anay eto anivon'ny Seny zany dia akosianay ny ametrahana an'izany rafitra zany hiaraka isalahy aminay eto anivon'ny bureau mahakatra rehefa fantapantatra ny daty izay anaovana ny fifidianana. Izany hoe izay eto anivon'ny Seny zany dia tsy manana olana mihitsy raha misy rafitra hiaraka hiasa aminay eto anivon'ny bureau mahakatra eto anivon'ny Seny. Nisy androany fiona teo amin'ny Seny sy ny iraka avy amin'ny vondrona afrikana. Aniola fandrony tamin'ny filohan'ny antenymeran-dolona mpisolotoerana ny solotena avy amin'ny vondrona afrikana androany.
Tsy nisy fanonganam-panjakana nitranga teto Madagasikara ary mbola mijoro avokoa ny androm-panjakana rehetra ao anatin'ny lalam-panorenana raha nambaran'ny filohan'ny anteny Mirandolona mpisolo toerana Andriamanjary Jean André nandritra ny fifampiresahana tamin'ny vondrona afrikanina manentana ny ankolafy rehetra andray anjara amin'ny fikaonan-doham-pirenena kosa ny vondrona afrikanina mba hitadiavana ny marimaritra iraisana eo amin'ny samy malagasy nanamafy ny fanohanana ny Madagasikara hatrany ny vondrona afrikanina. Sorabarzona eo amin'ny sarin'ny Ismaël Andrianjaviniana. Anisany nanomezan'ny filohan'ny anteny Mirandolona mpisolo toerana tsiny ny vondrona afrikanina nandritra ny fionana androany ny fandatsahana izy ireo ny sazy taoriny nandraisan'ny filoha kolonel Mikael Andrianirina ny fintantanana any Madagasikara. Ny sazy hoy izy no tonga mialohan'ny fifampiresahana. Izao ny vondrona afrikanina vao miverina mifampiresaka amin'ny vondron-kely sy ny parlementaire ho hiatrany ny filohan'ny anteny Mirandolona mpisolo toerana Andriamanjary Jean André. Tokony nandeha meloha ny fanadiadiana taoriny zavatranga teto amin'ny firenena. Nazava ny tenin'ny filohan'ny anteny Mirandolona mpisolo toerana fa tsy nisy ny fanonganam-panjakana teto Madagasikara ary tsy nisy ny voaka ny lalam-panorenana avokoa ny fanapahan-kevitra rehetra noraisina hatramin'ny androany. Fananao fanamarihana hoe ianareo tara ny fahatongavanareo satria efa nisazianareo zay nareo vao tonga ary io sazy io dia tena marary aminay misy fa tokony tonga talohanareo satria tsy fanonganam-panjakana ny teto fa ny vahoaka nidina an-dalabe dia ny rehefa nisy ny fisavoritana fa misy ny maty misy ny herisetra dia nandraina ndraikitry ny miaramila ny institution rehetrarehetra dia mijanona eto Madagasikara fa chef d'état dia io araky ny décision numéro 10 du 14 octobre navoaka ny HCC zay ny resahana tao izy moa nampanantena fa ifantany dolo zany ny tena zavatra nitranga teto. Efa namoaka didy ihany koa ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ary inona ho izy fa tsy maintsy iroso amin'ny fifidianana isika saingy mbola tsy voafaritra ny fotoana ary manohy ny asany avokoa ny androm-panjakana voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana. Isan'izany ny anteny Mirandolona araky ny didina voaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Efa manao ny dingana rehetra nafoanana ny saziny Madagasikara ny vondrona afrikanina ary mampiseho hatrany ny fahavononana amin'ny fiaramiasa amin'ny Madagasikara. Kanao ny ezaka rehetrarehetra izy zany hanampy isika voalohany mba hialan'ny les sanctions faharoa ino moa zany anatrika asika zany accompagnement comme teny français fa tsy haiko ny fitenena azy amin'ny teny gasy hoe am'le hoe les processus manaraka ny processus manaraka dia assise nationale référendum fifidianana zay fifidianana président de la république ngamba mety anomboana anazy. Ny olona mahonjo uga no solotena ireo olona nandritra ny fionan'ny filohan'ny anteny Mirandolona mpisolo toerana Andriamanjary Jean André tamin'ireo solotena avy amin'ny vondrona afrikanina tao amin'ny lapamaitso androany. Anjamanitra fitiavanayana masanjweruwa tauna rafananyana eto Antananarivo fonafona mampiasa taxi be fa tena sarotra eto Madagasikara misy fotoana gasy ohatra information amin'ny bar amin'ny furu ilaika amin'ny furu aza piasa biraty tonga anaky efatra ohatra seza anakiray tere efatra fa olona maromaro olona fito olona valo. Kenichi Kojochi ilay Japony miteny malagasy no vain'ny fandarana Zakay Arkaro zay hoaraitsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny zoma 14 Novambra 2024 ho avy izao aorian'ny fampalalam-baovao. Anisantsika ny fampalalam-baovao kosa ary zao ny resabe. Ipetsy ny jirama ofisialy mampafantatra jirama Antsavola miezaka mitetireo maso vosy bron ny jirama rehetra ireo olombitsy mambolokorontany eto anivon'ny orinasa amin'izao fotoana izao hony eo anivon'ny serasera ny jirama tapahany aveny amin'ny andrin-jiro indray ny herinaratra araka izao hitantsika amin'ny orona tsara zao izay teny amin'ny bron jirama Antsavola
tsy afaka manatanteraka ny asany arak'izany ireo mpiara-miasa ao an-toerana izay mariany fampisahana ny resaka digitalisation raha ny fampitambo avao avy amin'ny serasera ao amin'ny Jirama hatrany. Ny pejy Jirama ofisialy mampafantatra Ambojatovo ambony no esoron'ireo mpanan-kirotana tanteraka miala amin'ny andrin-jiro kosa ny tarby mahatserina ratra ny fony ny Jirama etsy Ambojatovo ambony. Ao amin'ity foibe ity avokoa moa no misy ireo foibe mpitantanana eto anivon'ny orinasa Jirama ankoatr'ireo teknika. Ambody Ranombohimamory nisy nanapaka omaly tamin'ny valora sasany alina ny tarby amin'ny andrin-jiro eo toerana, tapaka hatramin'ny omaly alina arak'izany ny herinaratra ary tsy mbola miverina hatramin'izao. 20 ora ty aoriana arak'izao hitantsika amin'ny sary zao dia mbola mikiraviravy amin'ny tany sy ny arabe ny tarby mitondra herinaratra izay mety hitera-doza amin'izao fotoam-pahavaratra izao, nefa tsy mbola nisy mpiasan'ny Jirama tonga teny an-toerana nijery sy nanamboatra izany. Ny pejy 24-7 mampafantatra ho tapahan'ny mpiasan'ny Jirama ny jiro sy rano rahampitso. Anapaka ny jiro sy rano ny mpiasan'ny Jirama rahampitso ary hampiatra ny servisy 0 ho ny mpitarika ny sendikan'ny mpiasan'ny Jirama androany. Laza izy fa tsy mandray baiko avy amin'ireo mpitantana rehetra ary tsy misy ihany koa ny fampirarahana aorian'ny androany. Mbola mitaky ny filan'ny tale jeneralin'ny Jirama Ron Weiss izy ireo ary mbola mitsipaka ilay sata vaovaon'ny Jirama ka mitaky ny fanafoanana izany. Ny pejy 24-7 mampafantatra nitondra vahaolana ny minisitra Raliteraniando. Nandroso vahaolana mikasika ireo fitakin'ny mpiasan'ny Jirama ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Raliteraniando Zuris laza fa ho asiam-pantsiana ho eken'ny rehetra ireo andalana mila marimaritra iraisana. Iovy ireo filakevim-pitantanana vatan'ny voataony fantsiana ho anatin'ny sata amin'ny feny Jirama. Hodiniana ny mikasika ireo mpiasana hiditra-ponja ary ho ampitaina amin'ny ministeran'ny fitsarana ijirena andarina sy ny hitsy no azy ireo. Momba ny fanesorana ny tale jeneralin'ny Jirama dia isy no dity amin'ny fitantanana sy ny lafiny ara-bola ary hitondrana ny fanapahan-kevitra ho raisiny. Ny pejy vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra omaly ny nanaiky teto Madagasikara hiatrika ny championnat du monde taranja bodybuilding any Indonésie Irato sy Maurice solontenan'ny Madagasikara. Ny vaovao malaza ofisialy mampafantatra ny katona tanteraka ny masovo frantsay na ny ambassade de France ao Mali ary nanome baiko ny frantsay rehetra Emmanuel Macron hiala ao Mali faran'izay aingana. Taorian'io fanapahan-kevitra io dia lasa nanjakazaka tanteraka sy niparitaka manodidina ny Bamako any amin'ny désert ary manodidina ny Sistane manasaraka amin'ny Mali sy Côte d'Ivoire. Amin'izay ireo groupe de terroriste antsoina hoe JNIM izay efa nafaty miaramila ao amin'ny tafika malianina sy via manjato ny hatreto ary mitoy manafika tanàna maro. Noho izany asa fampiroroana izany dia voatery nilatsaka antsehatra i Russia nandefa miaramila Rosianina manodidina ny 4,000 eo sy fitaovam-piadiana raitra sy mahery vaika isan-karazany mba hanampy ireo tafika avy amin'ny fanjakana malianina hiady amin'ny terrorista JNIM ireo. Araka ny vaovao navoakan'ny France 24 dia misedra olana amin'ny famatsiana solika i Mali amin'izao fotoana izao fa ny marina dia nitafihan'ireo terrorista JNIM sy napoakan'izy ireo ny convoi militaire izay siterina maro mitondra ny solika rehetra mamatsy an'ny Mali. Mitoy hatrany ankehitriny ny ady amin'ny terrorisme JNIM ireto izay ataon'ny tafika malianina sy tafika rosianina mitambatra amin'izao fotoana izao ary manomboka mikisaka makany amin'ny désert ireo terrorista JNIM ireto. Efa fantatry ny filoha malianina fa ny frantsay sy ny tandrefana ihany no ambadiky ny famatsian'ireto terrorista JNIM maro ao Mali ireto. I Burkina Faso ihany koa dia efa nanamafy ny fiaraha-miasa amin'ny Russia efa ela ka tsy dia misy terrorista JNIM firitsony ihany amin'izao. I Mali kosa ankehitriny vao niantso vonjy tamin'ny Russia izy hanampy azy handringana ny terrorista JNIM dia namaly miantso avy hatrany i Russia ary nisitrika any amin'ny désert indray ireo terrorista JNIM ireo. Rehefa voatafika ary maro tamin'izy ireo ihany koa namony ainy vokatry ny fifandonana mahery vaika teo aminy sy ny tafika malianina sy ny tafika rosianina mitambatra.
Fatafitra indray ao anatin'ny raharaha famonoana ilay tovovavy novonoina tany Soavina Atsimondrano tamin'ny 3 Aogositra 2024 ny anaran'ny toavina na dia eo aza nefa ireo porofo manamarina fa tsy teo atoerana izy tamin'ny fotoana nitrangany raharaha dia mbola notazonina hoy ny ray aman-dreniny miantso ny fitondrana hijery ny olana misy ao amin'ny fitsarana izy ireo. Abraham Razafy eo amin'ny sariny Arfidy Rakoto Manalina. Nosamborina tamin'ny 20 Jolay 2024 toavina ny ampito 7 Jolay dia natao fanady adiny izy noho ny fiampangana azy ho namono mpianatra. Nisy feo voarakitra nandritry ny antso atarby nanonona ny anarany hoy ny fianakaviana sy ny namany. Tsy feo ny akory zany nefa nandritry ny fanady adiny dia naseho amin'ny porofo rehetra satria tamin'ny 14 Aogositra tamin'ny 1 Septambra dia nanao fifaninanana volleyball izy tany Antsirabe. Nisy taratasy sy sary manamarina izany avy amin'ny federasiona ho hatrany fianakaviany. Tamin'ny 30 io nefa toavina tsy teto Antananarivo fa toavina dia mpanao baolina ao amin'ny ASSM Saint-Michel manao volleyball. Nanatrika championnat tany national volleyball U20 tany Antsirabe izy du 24 août 2024 jusqu'au 1er septembre 2024. Donc zany tamin'le moment meurtre izy tsy teto mihitsy. Rehefa tao amin'ny parquet ny 10 juillet dia nivoaka ny décision fa LP izy. Nanao opposition ny ministère public ny 14 juillet dia 16 juillet nanamafy ny jugement fa LP toavina. Et lasa nefa une semaine après nisy didy vaovao mivoaka indray fa MD toavina. Niakatra fampanoavana androany raharaha. Dia nahazo convocation parent toavina zany amin'izao hoe convoquena keny fiadanana izy telo mianaka dia rehefa tonga tany izy dia nampiakarina nakaty amin'ny tribonaly Anosy zay dia ferena parquet dia nivoaka teo mamantoavina fa hoe MD toavina. Dia zay mahatonga anay famille ny joueur ny ASSM club ny Saint-Michel izay afaka alaina feo koa manamarina fa toavina dia tsy teto tamina hafatany le zazavavy. Manao antsoavan'ny tompon'andraikitra ny fianakaviana sy ny mpiara-mianatra aminy mba hijerena akaiky ny raharaha sy tsy hanamelohana olona tsy manatsiny. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony kosa manomboka mivoatra manaraka ny fenitra takina eo anivon'ny fampianarana ambony université n'Androy ankehitriny raha toka latsaka n'ireo université hafa manerana ny Madagasikara teo aloha anisan'ny nanampy ireo mpianatra hiatrika afantatra ny asa mifanaraka amin'ny lalam-piofanana ny safidiny ny varavarana misokatra izay tanterahany ity université ity izay karakarain'izy ireo ihany koa ity hetsika ity izay varavarana misokatra voalohany hatramin'ny sokafan'ny université ny taona 2024 Eliza Herman. Ity no hetsika varavarana misokatra voalohany ho an'ny fampianarana ambony eto amin'ny université régionale Androy nanomboka ny nisokafan'ny taona 2024 somary latsaka ny faritra Androy eo amin'ny setry ny fampianarana ambony teo aloha raha oharina amin'ireo université manerana ny Madagasikara. Ankehitriny kosa efa mivoatra manaraka ny fenitra takina amin'ny fampianarana ny université ny Androy noho ny fanoana ny ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansy ny fampafantarana ireo mpianatra ny lalam-piofanana misy sy ny fampitana amin'ny mpianatra lalam-piofanana mifanaraka amin'ny asa tiany atao any aoriana no tanjo natao anatin'ny hetsika varavarana misokatra no tanteraina atao Ambovobe renivohitry ny faritra Androy. Izy io natao mba hampahafantarana ireo tanora mpianatra ny sampampianarana misy eny amin'ny université régionale ny Androy na ny Kira ny hampafantara ireo koa hoe ino ty asa taona fa hoe izao ny sampampianarana arahigny dia ino ny asa miandry. Izay zany ny mahazava-dehibe aniny salon de l'étudiant et de l'emploi iny. Tokony paritaka manerana ny distrika mandrafitra ny faritra Androy moa izao hetsika izao sangy eo ny tsy fampiny enti-manana hoy ny onivon'ny université. Raha ny fanirianay moa zany dia tokony natao nezahana onasiana ny distrikta rehetra izay mandrafitra ny région Androy fa ny enti-manana ihany koa dia mazamazana ihany rehefa mikarakara hetsika lehibe tahaka itony. Misy hatrany nefa niezaka amin'ny sitrany ity hetsika ity any amin'ireo distrika hafa ato amin'ny faritra Androy raha ny fanazavana.
Fibodona tany ao Ambatondrazaka manameloka ny herisetra sy ny famonoana olona mitrango amin'ny distrika Ambatondrazaka ny vondron'ny tompon-tany ara-dalàna eto Antsianaka ka mitaka ny fandraisana ndraikitry ny fitondram-panjakana araka ny fanambarany dia misy andian'olona mitambasy manakorotana tsy manajany lalàna mangataka fiarovana sy famerenana ny filaminana izy ireo indrindra amin'izao fotoam-pambolena izao tany arivo ny hektara ny olona ny arivo ny voakasiky ny rara Abraham Lazafi eo amin'ny sariny Arfidira Kotomanalina. Nanao fanambarana ny vondron'ny tompon-tany sy ara-dalàna eto Antsianaka manoloana ny tranga herisetra sy fanafiana amin'ny tranga ao amin'ny distrika Ambatondrazaka. Misy manam-pahefana sasany lazain'izy ireo fa miraitsikiombakomba amin'ireo andian'olona amin'ny tampediana sy manao herisetra eny fotony. Ireo andian'olona ireo ny fanambarana dia manao fanakorotana na fandrobana, fanapohana basy ary hatramin'ny famonoana olona. Fa tato anatin'ny taona vitsivitsy zao dia voaroka ao amin'ny fananany izahay fa anaovan'ny sasany herisetra ary izay herisetra dia miseho amin'ny endriny maro ao ny fibodona fotsiny zao ao ny fandrobana akitsy rano ny vokatra ao ny famonoana ny tompony ary ankehitriny amin'ny teny zao dia misy karala mihitsy izay tompony tany no sady novaina ny fananany no mbola novonoina akitsy rano. Tamin'ny taona 2024 no voalaza fa nanomboka ny ratsy ny toetra rà ka hatramin'izao dia mbola mitohy ny tranga toy izany milaza ny tompon-tany fa tsy mahazo rariny amin'ny fitsarana sy mpitandro ny filaminana sasany izy ireo satria mbola misy fanakanana sy tsindry ataon'ireo tompona andraikitra mangataka amin'ny fanjakana izy ireo mba hamerenana ny filaminana ao Ambatondrazaka hanao tanterahana ny didim-pitsarana efa nivoaka hanasaziny ireo manam-pahefana voatony no miraitsikiombakomba amin'ny fanafiana ary indrindra irovana ny tompon-tany ara-dalàna amin'ny volo sy ny fambolena amin'izao fotoam-pambolena izao. Manoatso avo amin'ny fanjakana Fibikosa ny vondrona mba hiaro amin'ny famerenana avy hatrany ny filaminam-bahoaka ao Ambatondrazaka sy manodidina ka andefa iraka toy ny tamin'ny opération rato satria tena ilaina izany. Fanatanterana ireo didim-pitsarana navoakan'ny fitsarana fanadiovana sy fanasazina ireo manam-pahefana sy tapa-drotra miraitsikiombakomba amin'ny fangalarana tany ary indrindra fiarovana ny tompon-tany ara-dalàna sy ny voly eny an-taniny mandritra ity tompam-bolena itya sy ny avy rehetra. Eo arahantsika ary zao ireo vaovao tapatapany. Mbola tsy misy valiny hatreto ny fitakina nataon'ny mpiasan'ny jirama eto tolera ambonivohitra. Araka ny fanambarana nataon'izy ireo ny maraina teo dia hiroso amin'ny fanapahana jiro sy rano tanteraka ny mpiasan'ny jirama raha mbola tsy mivaly amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta manaraka eo ny fitakina ataon'izy ireo. Izahay mpiara-miasan'ny jirama manerana Madagasikara dia manao izao fanambarana izao. Ho anareo vahoaka eto Toliara, henonareo ny fitokonana sy fitakiana ampahendrena izay nataonay nandritry ny andro maromaro izay. Nitratra izahay tanatin'ny herinandro noho ny fifampiresahana natao tamin'ny fitondram-panjakana. Tapitra ny fotoana ny fanomezana, tsy misy vokany ny fampiresahana izay natao. Noho izany, mialatsiny aminareo vahoaka izahay fa hanohy ny fitokonana izay hataonay mafimafy. Ho an'ny mpitondra ny fanavaozana ny Madagasikara. Noho ny tsy fihenoanareo ny fitakianay izay nataonay tanatin'ny andro maromaro mahakasika ny famoanana ny statut vaovao sy ny fanesorana ny DG dia mampafantatra izahay fa raha tsy mivoaka anatin'ny conseil de gouvernement ny valin'ny fitakianay dia hiroso amin'ny fanapahana ny jiro sy ny rano izahay. Natao izao fampafantarana ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana. Masina ny tanindrazana. Nampiantsona ary nanaovana fanadiadiana teny anivy ny zandarmaria-pirenena Ambatondrazaka ireo 12 mirahalahy no torian'ny ben'ny tanàna Amparafaravola no ndrarà 14 oktobra izay fanakatonana ny Brown commune Amparafaravola. Ny vahoaka mihitsy no naneo any atezerana nanakatona ny commune teo ihany koa ny fitenenanay ny hoe ny kasitanana nangalatra. Tsy nanao an'izany izahay sady tsy nanimba.
efa misy ndingana izay atao amin'ny fanesorana ambentanàna parafaravolam-perinasa hoy ireo komity miaro ny dolona taoriny dinika ny fanaovana tamin'ny tompona andraikitra ny ariva teo dia miandro ny fepitoana mahana ny olana izy ireo ary misokatra ny komuna mandra-piandrizany. Nigadina teto amin'ny seranam-piaramanidina Sambava ireo mpanolontsaina avo ao amin'ny fiadidiny fanavaozan'ny Repoblikan'i Madagasikara izay nahitana ny kolonely Rabearmanana Lucien sy ny kolonely Randriamiartso Gervais ny alatsinainy 10 ny volana Novambra 2024 ka notsenain'ireo tompon'andraiki mpanjakana sivily sy miaramila avy ato amin'ny faritra Sava. Hitafa amin'ireo vahoaka ny Sambava moa no tena antondrian'izy ireo ka avy hatrany dia niazo ny parkage an-tany fotsy. Nandritra izany dia nisy ny kabary ny fandimbiasam-pitenenana ka nitondra hafatra ho an'ny vahoaka ny kolonely Rabearmanana Lucien. Arak'izay izy mirakavy dia tonga eto izahay ny atongavana dia izao efa andro ela maromaro zay no naniry ny vahoaka rehetrarehetra mba hisian'ny fanovana eto anivony ty Madagasikara malalatsika ity. Eny koa 20 taona lasa zay nefa nahazo ny fahaleovan-tena isika malagasy. 20 taona mitetezatsika zavatra maro teto anivony ty tany malalatsika ity ary tsy laza miara-mahita ny zavatra nandalovantsika vahoaka malagasy ary misy atsika amin'izao fotoana izao. Izahay miaramila dia tsy manana patron ratsy ianareo vahoaka. Marina ve zany sa tsy marina? Izahay mpitondra dia tokony tsy manana patron ratsy ianareo vahoaka. Marina ve zany sa tsy marina? Marina moa fa aharitra 2 andro izao fitsidian'izy ireo eto Sambava izy. Ny 15 Oktobra lasa teo nefa nivoaka daholo ireo olona ampolo ny voaroroy tamin'ilay raharaha fampidirana zava-mahadomelona kokaina tao Nosbe izay nahitana mpitandro ny filaminana sy olon-tsotra raha ny fanazavana voaray. Amin'izao anefa mbola misy olona 2 hafa mbola voatazona eny am-ponja eny an-tanimora tafiditra tamin'ity raharaha ity tsy nisitraka io fampitsorana io ho ny fianakavian'izy ireo. Tonga teny amin'ny paky teny amin'ny 67 hektara ny fianakavian'ireto olona voatazona am-ponja ireto. Hitaky ny antony tsy namitsorana ny avany. Miantso ireo tompon'andraikitra Isatsokajy ny jeraka ity raharaha ity ny fianakavian'izy ireo. 28 jours androany ireo namanareo efa afaka ny 10 ny gendarme perinasa zay nafahina ary 3 ny sivily tamin'izy ireo. Gaga zahay fa hatram'izao efa 28 jours androany nafahandreo namany efa mbola tazominao amponja notsongaitsongaina rehefa navoaka tamin'le 15 ity afera ity nefa afera ray ihany. Mahagaga anay zay zavatra zay. Efa nataonay rehetra ny ezaka nandritran'izay 28 jours zay. Azo tokony tonga amin'izao sehatra zao zahay fa noho tsy fihainoana anay. Tena tsy mikasika an'ireo vavy mihitsy io. Novaky ny colonel Patrick Bansilana iny afera iny. Avao ireo afera rehetrarehetra mikasika ny kokaina. Fa tsy mahakasika an'ireo ary dia nilatsaka tokoa nandray antraiky tokoa ny fanjakana nanafaka an'ireo. Fa 10 ihany nafahiny fa 2 mbola jaminy ao. Inona ny antony io? Mitoerantsika ato anatin'ny fampalalam-baovao ny ompana bebe kokoa tamin'ny fiainam-pirenena ny resaka atao amin'ny fandaharana demokrasia mivantana androany maraina atao amin'ny radio plus 100.2 FM andao anaraka ireo sombony fanehoan-kevitra nataon'ireo mpandray anjara atao amin'ny fandaharana demokrasia mivantana atao amin'ny radio plus. Demokrasia mivantana fandaharana mivantana amin'ny radio plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivora sy sasany maraina. Lasa ohatry ny ataony vahiny kilalao ny malagasy izay mahasoany tokony hojerena fa tsy manaiky ampiadiana isika. Hoy Madame Zara avy natao madinika. Vahiny kilalao taranakitsika ina mahatonga amin'ny teny an'izany. Foana menina maty volatsika hatramin'ny fitondrana ny valim-balina teto nefa zareo ireo no mamety condition amin'ny ampiasantsika amin'ny volatsika zay ahindra amintsika ny amin'ny zareo vola zay tsy eny fa averina mbola sina zanany dia nefa nireo no mikomandy atsika dia mbola reo koa ny talahotsika fanampiana gauche droite nefa isika mana-karena manarentsika président ianareo dimy raha lamitony fanjakatsika ty mana-karena
tsy aloha ve tsika malagasy midy atrano ato tsika ohatra raha mety zany na hoe manao an'ilay constitution nationale farak'izay ainga tsika vodina ny filoha rajoelina zay tokony hody dia miaraka miady hevitra eto raha olona andao hijery zay mahasoa ny taranaka fa tsy ho ampiadin'ny vahiny lavitsika. Demokrasia mivantana. Hoy kosa Monsieur Rochelle avy eny Ambohidrapeto, fitondrana miaramila izao fa tsy mbola nisy fifidianana, tsy tokony manaiky ampiadiana ny vahoaka. Ny mpitondra teo aloha milaza hoe nandeha amin'ny fahamarinana miady any kolikoly dia avy eo koa misy fitondrana tonga tampoka tsy miady anao hiady any kolikoly lasa misaritaka zany le vahoaka inona marina ny tena marina iza ny tena tsara ty le fitondrana vaovao ty sa le fitondrana teo aloha mba tokony azavaina any le vahoaka fa sa misy mamita vahoaka ao dia faharoa zay koa ty fitondrana ty zany le fitondrana miaramila ty marina aloha fa mbola tsisy filoham-pirenena ety tsy filoham-pirenena io fa vonjomaika fotsiny mipetaka ao amin'ny toerana io zany izy vonjomaika dia le miaramila koa tsy tokony tafiditra ao anaty velam-pandroky ny mpanao politika. Demokrasia mivantana. Tsy misy azo antenaina amin'ny mpanao politika raha amin'izao zava-misy izao, tokony mifototra amin'ny fampandrosoana bebe kokoa, hoy Monsieur Radezy avy eny Apetsapetsa. Raha jerena izao zava-misy izao zany tsy misy zavatra azo antenaina amin'ny mpanao politika satria mifototra amin'ny fampandrosoana mitady seza sady fahefana. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sasany maraina. Afana makapianatra misy 520 sy 500 andian'ny fahazavana indray ny Unifra Université Fitsikemy Maravelozona androany talata 20 Novambra teny amin'ny CCI Ivato ka nisitran'ny mpianatra ny mari-pahaizana licence sy master nahitana mpianatra nanaraka ny sampam-piofanana fitantanana fizahantany lalàna serasera agronomie informatique économie sy ingénierie ireo anazo mari-pahaizana ireo anisan'ny nivoaka niaraka tamin'ireto andian'ny fahazavana ireto ihany koa ny mention gap izany izay ao anatin'ity sampam-pahafanana ity izay tena mampiavaka ny université Unifra Fanirisoa Kotonirina Ambinitsoa Randrianina TV Prod Plus. Tontosasa matsatra ny famoahana ireo andian'ny fahazavana tao amin'ny Université FTKM Maravelozona na Unifra. Tanteraka soandroany ny famoahana ny andian'ny fahazavana eto anivon'ny Université FTKM Maravelozona tsy eto Antananarivo ihany fa amin'ny Mielim-patrana faritra 7 zany tompoko eran'ny Madagasikara. Soran'Andriamanitra lehibe satria andro lehibe tokoa eo amin'ny sehatry ny fampianarana ny andro anio indrindra eo amin'ny sehatry ny fianarana ambony satria mivoaka androany ireo mpianatra tato amin'ny Université Ravelozona ary université anankiray manana maizy azy raha eo amin'ny tantarany anjerimanontolo eto Madagasikara ny Université Ravelozona ary tonga eto zahay mpanotrana indrindra fa ny lehibe ny fiangonana FTKM atao ny ilako ato sorana manokana izy satria zava-dehibe ho azy ho anay mianakavy izao andronio izao ho fanotronana ny mpianatra navitan'ireo fianarana satria tsy mora ho an'ireo mpianatra ireo koa namitan'izay fianarana nandritry ny taona maro zay ary sorana ihany koa ireo ray aman-dreny lany vola makarena na mpianatra an'ireo mpianatra ireo. Ahitana karazana sampam-pianarana maro samihafa moa ao amin'ity université ity. Karazana matoboko dia maro be, manana domaine enina isika ny Université Ravelozona dia manana mention 7 parcours 7 tompoko ary efa manana ny école doctorale interépistémique. Naneho ny fankasitrahany sy ny hafaliam-pony ihany koa ny solon-tena ireo mpianatra. Tena feno ny fo diboko ny hafaliana ny fo falany tena fa mahafinaritra be tato amin'ny Unifra satria tsy vitan'ny moa zany fanabeazana ara-tsaina ihany fa indrindra ny fanabeazana ara-panahy tena zava-dehibe indrindra amin'ny fampianarana ato amin'ny Unifra. Misy zavatra entina be dia be amin'ny sehatra izay ale rehetrarehetra na amin'ny sehatra ny asa na noho ny fianarana na ny ampivadin'ny fianarana sy ny asa tena tombony lehibe ho an'ny mpianatra tombony voaraiko manokana tato eo ny lafo ny fahalalana fa eo koa ny izay amin'ny ara-panahy izay.
Atotosan'ny farany herinandro teo ny Castina ao anatin'ny fandarana ampifankatia dia amin'ny Star Times Andranomebevava ary mbola itoy ny sabotsy ny alahady maraina izao izany. Tonga amin'ny andiny faharoa ny fandarana ampifankatia izay karakarain'ny App TV ao anatin'ny vondrona TV Plus Madagascar sy ny Star Times. Ny ampifankatia izay fandarana rahana amin'ny fahitalavitra hitadiavana sy karohana olontiana sy lapanahana tokana ho an'ireo tanora 18 taona no miakatra, ireo izay tokatena lehilahy na vehivavy efa ny saram-panambadiana na manantena ihany koa ho fanomezana fahafampo ireo mbola te handray anjara dia hotohizana ny sabotsy 15 sy ny alahady 15 novambra ho avy izao ny Castina sy ny fisoratana anarana eny amin'ny Star Times Andranomebevava. App TV no mitaretsika ny andininy izay. Navitrika ireo mpandray anjara tonga ny soratra anarana sy nanatanteraka ny Castina ny sabotsy alahady teo teny Andranomebevava. Nahitana ireo salataona rehetra tamin'ny tiandiany faharoa ity satria nisy ireo tanora eritrerony 18 taona sy 20 taona, toy ihany koa ireo efa zokinjokiny izay nanodidina ny 10 taona no miakatra. Tsy mifidy olona moa ny fandarana ampifankatia fa afaka mandray anjara avokoa izay te ahita sy hikaroka ny anjarany rehefa feno taona ka mahafeno ny fepetra. Tsy misy ihany koa ny sarany aloha amin'izany fa ireo mpifankatia mety ho tafiara-dalana sy ny fanojo fitiavana dia mbola tolorany Star Times loka ihany koa. Tsy dia tonga lafatra izany fa mba hoe mba misy mba tsaratsara vy. Za ve mety ho ty efa antitra a betabe ny tanora betabe eo a fa zasa fa misy efa ohatrany taonanao ihany koa eo. Maro ny taraina sy nahatonga afatra tamin'ny mpikarakara noho ny tsy nahatratraran'izy ireo ity fotoanan'ny Castina tamin'ny sabotsy lahady teo ity, ka noho izany indrindra dia mbola ho tohizana izany ny sabotsy sy lahady ho avy izao ka ho tanterahana eny amin'ny foiben'ny Star Times Andranomebevava Rond-point Lac Marie Masay. Afaka tonga misoratra anarana sy manatanteraka avy hatrany ny fifantenana arak'izany ireo te hilalao sy manam-pandriana hitady olontiany ao anatin'ny ampifankatia. Mifadraika amin'izay fandarana ampifankatia izay hatrany dia mivahiny eto amin'ny fampalana vaovao amin'izao alina izao Ajarandry izay anisany mpikarakara ny fandarana ampifankatia. Miarabanao. Miarabanao Gracia, miarabany Mika ihany koa, miarabantsika rehetra ny atokantrano manaraka ny fampalalam vaovao amin'izao alina izao eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Andiany faharoa amin'ny ampifankatia efa totosan'ny farany herinandro teo ny Castina voalohany iny, ohatrany toa mbola isy ihany koa ny Castina faharoa amin'ny farany herinandro izao ihany koa. Inona no tonga an'ileo mbola nasiana an'ilay Castina faharoa? Zay indrindra mika somary tantara kely ny Castina voalohany tamin'ny sabotsy ny alahady teo izay isorana sy akasitrahana be dia be aloha ny fandraisana anjara navitrika ho antsika hoe te handray anjara ao anatin'ny ampifankatia izay nahitana salataona be dia be araka ny sary hitantsika teo nisy ny tanora, nisy ny efa zokinjokiny, nisy ny efa nihoatran'ny 15 taona, ny 9 taona ihany koa nandray anjara atao anatin'izany Castina zany fa noho ny antony somary ratsy ny toetrandro tamin'ny sabotsy sy ny alahady teo dia noho ny antony fangatahan'ny olona marobe izay hoe tsy afaka nanatrika an'ilay Castina dia tsy maintsy natao ny tiandiany faharoa amin'ny Castina amin'ny sabotsy sy ny alahady izao ity noho izay antony izay satria marobe dia marobe ny nanoratra taty aminay hoe zay tsy nahatratra an'ilay fotoana tsy tonga tamin'io fotoana io nefa izay mbola te handray anjara ao anatin'ilay izy dia ahoana ny ataonay zay ny antony nasitsika n'ilay Castina faharoa indray amin'ny sabotsy sy ny alahady izao. Mandoana ny fandaminana ao anatin'izay hoe mbola nisiny Castina indray zany amin'ny izao andiany faharoa izao. Zay indrindra mika satria misy ny fandaminana mandritra n'io sabotsy sy ny alahady io manomboka amin'ny 7 ora maraina mandra-pahatonga ny amin'ny 4 ora hariva, ny alahady kosa amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro iry amin'ny foiben'ny Star Times iry Andranomebevava eo amin'ny rond-point ny Lac Marie Masay eo zany dia mahita trano menamena be zay ianareo ao amin'ny premier étage. Aza tonona ny mitondra ny photocopie-ny karapanondro sy ny sary tapakara ihany koa ilaitsika ao anatin'ny famononany fisy ho anao izay te mbola handray anjara satria betsaka no miteny hoe sao dia ny tanora ihany no mandray anjara ao anatin'izy ity fa izay zoky olona zany izay efa zokinjokiny ahono dia ho anao hoe efa ny saram-panambadiana na
efa matyvady ihany koa afaka mandray anjara atao anatin'ity lalao ity lalao ny ampifankaty saingy misy ihany koa ny matotra be ao anatiny ao a misy ny fiarahan'olondroa mety ho tonga hatrany amin'ny fanambadiana mety ho tonga hatrany amin'ny fahitana ny silam-panahy dia manentana antsika rehetrarehetra zay ao anatin'izay mba isoratra anarany afaka misoratra anarany ety amin'ny tv plus Madagasikara ihany koa mandrapatonga ny sabotsy io a tsy mampaninona mihitsy tonga mivantana ity amin'ny tv plus Madagasikara. Mety amin'ny andiany voalohany ve nisy nandray anjara tamin'le kastina farany teo sa nanao namoa ny fepetra? Ya misy mandray anjara tamin'ny andiany voalohany ho an'ireo izay mbola tsy nahazo fa zay efa nahazo kosa aloha izay efa nivoaka ho couple zany hoe nahita ny olo-tiana sy ny silam-panahy tao anatin'ny andiany voalohany tamin'ny heritaona iny dia tsy afaka mandray anjara tsony fa ireo izay hoe mbola tsy nandray anjara mbola tsy nahazo ny anjarany sy tsy nahita ny silam-panahiny so dia mba amin'ity kosa ny azony an'izay silam-panahiny zay azony an'izay olo-tiany zay dia nomena an'izay deuxième chance izay izy hoe ndao ary mahazo mandray anjara indray ireo zay mbola tsy nahazo tamin'ny heritaona fa ho anao koa raha mbola tsy manana ianao so dia atao anatin'ny ampifankaty ny anjaranao dia tongava misoratra anarana. Raha mbola misy fanentanana ary dia fanentanana fohy farany ankasitrahana ho azy ireo zay rehetra ny soratra anarana sy tonga tamin'iny sabotsy alahady iny fa ho anao zay tsy nahatratra ny fotoana kosa tamin'iny sabotsy alahady iny dia amin'ny sabotsy izao indray ny fotoanantsika sy ny alahady ery amin'ny Star Times ery Andrano Bevava ery aza tonona mitondra ny photocopie karapanondry sy ny sary tapaka anankiray mba amenoantsika ny dossier ao anatin'izay ampifankaty atsika. Akasitratsika feno ihajaran-drintona izay fanazavana sy fampahafantarana izay. Kasitraka anareo manata. Anoizantsika ny fampalam-baovao kosa ny voambolana. Androany dia ny voambolana hoe tsy pelana indray ny fantarina sizarana amin'ny teny azy. Ny hoe tsy pelana dia iantsona ireny karazana voninkazo miavaka fahita any amin'ny alikaliky ny alamando ireny. Misy ireo milaza azy hoe tsy akondrokondro na koa hoe soanala. Amin'ny teny frantsay no ahalalana sy andikana azy dia ny karazam-boninkazo antsoina hoe orchidée. Voambolana izay azo izarana mampiasa amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Manan-karena tsy pelana sika eto Madagasikara ary maro ny karazana tsy pelana tsy fahita raha tsy eto Madagasikara ihany. Ka tsara raha kolokoloana ny fananana io karazany karena reharehantsika malagasy io. Hitantsika ihany koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Azo ianarana ary ataon'ny tanora antonasa ho fidiram-bola ny fambolena tsy pelana raha havanana ny fikarakarana zava-maniry izy. Na koa hoe ny mpamboly sy ny mpivarotra voninkazo dia mahafantatra tsara fa mila faharetana ny fikarakarana tsy pelana raha te hamboly azy ireny. Rehefa izay ny fatantsika dia azontsika malagasy antsoina ny zava-maniry na ny voninkazo orchidée ity voambolana hoe tsy pelana ity rehefa amin'ny teny malagasy amin'ny andavanandro araka ny tokony hampiasana azy fa tsy voatena nafangaro ny teny malagasy sy ny teny frantsay akory. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana amin'ny mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Dia ho rahantsika ary zao ny eo ara hoe. Wow, Choco! Rose sucré, Choco Buzz, Cornflakes Nature. Quel sera votre préféré? Fabriqué avec fierté à Madagascar. NutriFood, mangez bien, mangez sain. Sini. Orange, Ewanilano. Nulchawana. Moteur, action. Salô rehefa vy maka sary fa ndolo hidina ty ambambany ity. Raha iamboana iry ambony ery ihany e. Zara ato efa misy toerana milay be ho fa toerana milay be maninona? Toerana mba takotakona tsara tsisy Anovoka ndray fa za efa tamin'iny efa nentinao tany amin'ny toerana mangingina dia efa tsy nety dia zao mbola tadiavinao etina ty anaty ala mangingina ty ty mba tsisy mahita aho dia efa nambariko tsara le toeranao sady tsika nge tsy ampitoana dia sody raha ery anao tsika ny ampiaraka dia isy olona hita eo dia hoe olona tsy ampitoana kely reo mampiaraka eo. Tratra fakapanahy ty fa za tsy andeha hoan'ny zany ka. Dova tsisy fakapanahy zany manina nefa raha any amin'ny toerana mba alehan'ny olona rehetrarehetra tsika mba mandro andeha ao aloha fady. Dova ato ho efa misy toerana nanamboariko fa raha any efa alehan'ny olona rehetra dia tsika sy anao fantatry ny olona hoe ianao 17 ans dia za mbola amin'ny heritaona vao 18 ans dia fantatry ny olona hoe tsy mbola ampitoantsika dia tsy manino zany fa ianao tady ho fetsifetsy indray ianao io zao fa fantatro efa tenenka anao mbola tsy fona amin'izany andao iverina fa tsy azo fona. Dao afa inona ary ty fa tsy dao fetifety fotsiny ne. Ao aza andeha hoany ka.
ndao zaho tsy andeha hoany zany ka ndao fa inona ary ty atao ambany aty vetivety fotsiny sady za ngefa nafarana dadanay sy nenay hoe tsy maintsy mandehandeha any mangingingina miaraka amin'ny lehilahy koraha tsy izy nga ty e tsisy mahita zany io fa ndao ka za naraka ny teniny fa inona ary ty andao verina rifa ianao koa zany tsy azoko mihitsy efa hoe hitan'ny olona tsika andao tsy magnino ry ankizy reseho ny fankapana ialo lavitra andro tao mandratsy ajonto ny ray aman-dreny sy ny zokiolona coupé dans la boîte sorantsika rehetra ary tsy nisaraka hatramin'ny farany grasiandry tsy toerina kosa izao mbola hitondra ny songadana ho antsika rehetra indray veloma tompoko vao misy asy ny fanatanjahantena no etitsika ato anatin'ny songadina taranjatsipika nety be nandritra ny fivoriana ara-potoana nataon'ny FSBM sy ireo liga ara-dalàna izay mijoro no nanapahana ny fitsipika ifeny fividianana ary ny ekeny rehetra izany ho ny filohan'ny federasiona manaja ny sady tamin'ny fe ny FSBM araka izany ny fananganana ny komisiona andrindra ny fividianana sy ny fitsipika rehetra arahina mandritra izany raha ny fanazavana tanterana amin'ny volana desambra ho avy izao ny fividianana ireo filohan'ny sy ny filohan'ny FSBM ro miaro manana sy fetra andria mananjary no mitatra antsika ny andindiny zay. Anisy ireo kliobana nanao fitarainana tany amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanazahatena mikasika ny fanekeny izy ireo ny andininy vitsivitsy amin'ny fanatanterahana ny fividianana. Anisany kian'izy ireo tamin'izany ny eo amin'ny lafo ny fitsipika ifeny fividianana sy ny olona izay mandrafitra ny fikarakarana ny fividianana. Nambaran'ny filohan'ny FSBM kosa nefa fa ny arahana napaka ary ny ekeny ireo liga rehetra ara-dalàna nandritra ny fivoriana ara-potoana tamin'ny volana septambra amin'ny fitsipika rehetra arahana mandritra ny fividianana izay ho filohan'ny liga sy ny filohan'ny federasiona. Araka izany dia manaja ny sady tamin'ny feny FSBM ny fitsipika ny fividianana sy ireo komisiona voatindry andrindra izany. Voapetraky ny sata sy ireo règlement roa ireo mantsy fa zoan'ny federasiona na ny komite mpitantana zany ny manangana commission électorale tsy voateny ary tsy voalaza eo anivon'io lalàna amin'ny fe io hoe iza no mandrafitra ny commission électorale. Ny safidy zahay fa olona mpahay lalàna no natao filohan'ny commission électorale ary amin'ny mahafon'ny mpahay lalàna anazy zay dia mba entina anajana ny fangarahana kasika ny code électoral indray kosa. Ny code électoral dia napetraky ny assemblée générale. Ireo filohan'ny ligue mijoro ara-dalàna eto anivon'ny fédération sport boula malagasy no nanatotosa sy niaraka nanao an'izay assemblée générale. Ireo filohana ligue ireo ihany no nandany ny code électoral izy ireo ihany koa tsy nanisy olana mikasika ny olona mandrafitra ny commission électorale. Tsy ivona fa ny 9 desambra nanovana ny fividianana izay ho filohan'ny liga ary 7 ny volana desambra 2024 kosa indray nanovana ny fividianana izay ho filohan'ny FSBM vaovao. Dia izany koa dia mpamarana ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity makasirantsika nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.